ataoko ao an-tsainy ny lalànako ary hosoratako ao am-pony tsy ho tsarovako intsony ny fahotany sy ny elony. Hebreo 10:7-10 hatramin'ny 12. Asaina isika tsirairay hiverina andinika sy saintsaina ny ambarany soratra masina voalahatra an'io manao hoe rehefa afaka izany andro izany ho ny tompo ataoko ao an-tsainy ny lalànako ary hosoratako ao am-pony ary ho koa ny fanahy masina hoe tsy ho tsarovako intsony ny fahotany sy ny elony. Ka rehefa voavela ny fahotana sy ny eloka dia tsy misy ilana fanatitra ho fanalana izany tsony. 19:12. Rehefa afaka izany andro izany ho ny tompo ataoko ao am-pony ny lalànako sady hosoratako ao an-tsainy. Ny fahotany sy ny elony dia tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Teny protestanta fanintsiana fahenina. Na inona fijerintsika ny tenantsika sy izay ambaran'ny hafa momba antsika dia tsarovy mandrakariva fa tena tia aisanao Andriamanitra. Ahoana tokoa moa izany hoy isika? Andriamanitra amin'ny fahamasinany sy ny falebiazany no nanapa-kevitra ka nanantona antsika olombelona mpanota mba ampitoetra ny teniny ao anatintsika ary hiara-monina amintsika. Andriamanitra amin'ny fahamarinany no nanao fanekena tamin'ny tenany ka nandonitrosa ny otantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nahatonga antsika ho voavela heloka. Inona ary no andrasana amiko sy aminao? Misaotra an'Andriamanitra noho ny asa-pamonjena nataony ho antsika. Manaiky ny amelany heloko ny hafa satria nahazo famelan-keloka avy amin'izy Tompo. Misaotra Tompo amin'ny anadiovanao ny foko. Amen.